Di Korintiana voalohany toko faharoa andimy fahasivy. Korintiana voalohany toko faharoa andimy fahasivy. Mivoaka amin'ny tableau le izy. Efa mivoaka amin'ny tableau ohatra ianao tsy mahita tsara dia mampiasa masolavitra. Fametrahana tanana zao vakana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izany dia anisan'ireo zavatra misoratra hoe zavatra mbola tsy hitan'ny maso, na mbola ren'ny sofina, na mbola tafiditra taom-pony olona velively no namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy averiko. Ho anao io haino tsara. Fa izany dia anisan'ireo zavatra misoratra hoe zavatra anareo manome azy na mbola ren'ny na mbola tafiditra taom-pony olona velively no namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Atsangano tanan'izay tia an'Andriamanitra. Amen. Atsangano tanan'izay mody tia an'Andriamanitra. Atsangano tanan'izay vonona ny afony ainy no ny fitiavany an'Andriamanitra. Tena marina. Za tsy mahampany pasitira hoe ny mahampirazy hoe miakatra ny davitra martiro moa zany. Zao eno tsara. Zany dia anisan'ireo zavatra misoratra hoe zavatra mbola tsy hitan'ny maso, mbola tsy ren'ny sofina, na mbola tafiditra taom-pony olona velively no namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Tamin'ny taona lasa zareo ny loha hevitra dia ohatra dia zao salamo faefapolo andininy voalohany izay hoe andininy faharoa hoe mesorona tao amin'ny fotaka mandrevo najoronao ambony vatolampy ny tongotra, nataonao matitra sy lavorary ny diako. Enonano tsara fa tena tanteraka araka niny mihitsy ny tantanan'Andriamanitra ny fiainako tamin'ny 2022. Sara eno tsara mesorona tamin'ny fotaka mandrevo najoronao ambony vatolampy ny tongotra, nataonao matitra sy lavorary ny diako. Fa tena mitenenareo matitra sy lavorary ny diako. Ary ny rahalahy rehetrarehetra sy atao vao mafaly dia mahafantatra an'izany fa nataon'Andriamanitra matitra sy lavorary ny diako. Amin'ity taon'ity rehefa mivavatra hoe inona tompo no teny ho anay amin'ity taon'ity nangataka tamin'Andriamanitra dia io no teny nomeny. Eno tsara zavatra mbola tsy hitan'ny masonao. Maninona masonao. Zavatra mbola tsy ren'ny sofinao, mbola tsy tonga tao am-ponao velively no namboarin'Andriamanitra ho anao. Mendrika amenina be zany. Fa danao dika ilay amenina hoe tanteraka amiko zany. Tanteraka amiko zany. Ahoana tsara? Na hoe amen. Ilay amenina zany tena mifonao mitenena anazy. Le mandesa zay mivavaka dia rehefa mivavaka teo ao mafana manko misy an'izay hoe mangataka amin'ny fanahy masina mitenena aminay. Dia ndray mandeha zay mivavaka dia zao zavatra dia nanao misy amen. Dia rehefa avy eo miteny ny tompo dia zao mitenen'ny tompo tamin'izay. Nga rehefa manao amen nareo dia tanterahako. Satria be dia be tokoa reto manao amen tsy amin'ny fo. Lasa misy amen misesika be, lasa misy amen maka-maso, misy amen tena isan-karazany. Fa amin'ny fo no anaovana ny amen. Ka za miteny aminao zavatra mbola tsy hitan'ny masonao valiny, zavatra mbola tsy ren'ny sofinao, zavatra mbola tsy tonga tao am-ponao velively no efa miandry ianao amin'ny 2023. Alleluia. Dia anao tsy mandoatra nikemo baiboly tsy manokatra nareo fa miendry tsara fotsiny. Noa na Noe hozy Andriamanitra mantsy azy manamboara ianao sambo. Tena nanamboatra sambo ianao. Niabean'ilay sambo tamin'izany andro zany intelo ohatrany niabeana terrain fo. Dia nasain'Andriamanitra nety Noa tao ny karazana biby rehetrarehetra mandeha tsoro dia nitazony tao dia avy be ny olona dia niainga ho azy dia sambo. Za manontany ianao, nieritreretin'ny Noa ve na
aloha hoe izy dia vita samby fa tsy nieritreritry an'izany izy. Ianao mijery anahy koa karazan'le olona tsy avita samby fa vitan'Andriamanitra mampanao anao tsy fanaonao. Dia manangana an'izay ianao. Tonga indray Abraham. Zavatra tsy tonga tao an-tsainy, tsy nieritreretiny, tsy nisy niteny taminy tonga taminy fa nanino niteraka izy Sara. Rehefa niteneny izy hoe niteraka Sara vadinao dia Sara zany tapatsy lehibe ambadikely dia Abraham tsy nahatiko hoe andrekety no tia ataony Sara. Dia hoe Andriamanitra taminy amin'ny fotoana zao zay mivevaka fa mitaizaka ery Sara. Fa zavatra tsy nieritreretiny izy Abrahama sy Sara, zavatra tsy tonga tao an-tsainy, zavatra tsy hitan'ny masony no napetraka Andriamanitra teny tanany zazakely. Za koa miteny aminao amin'ny fotoana ho avy io misy zavatra tsy eritreretinao tsy sanitsainao tsy tonga tao an-tsainao mbola tsy nieritreretinao ary mezanao izy tamin'ity taona ity fa amin'ny fotoana ho avy io tsy menao fa tanteraka aminao zany zavatra. Isongona kely tsika ny Abraham, lasitsika any amin'ny Josue na Josua. Fantarana hoe no dika hoe Josua na hoe Josue, fantarana hoe dika zany. Fantarana hoe dika hoe Josua na Josue, tsy misy voasana amin'ny hoe Jesô ihany no dika an'izany. Fa lisy fotsy miova, fa Jesô ihany no dika an'izany. Fa teniteniko anareo tsy tonga tao an-tsainy Josua mihitsy hoe asain'Andriamanitra miodikodina ny Jeriko mandritra ny 7 andro izy dia manao hina fiderana dia mirondana le tanàna. Tsy tonga tao an-tsainy zany ralahy. Tsy nieritreretina zany, tsy hitan'ny maso zany, mbola tsy hitan'ny maso fa nataon'Andriamanitra tanteraka eo aminy. Heverinao fa tsy hain'Andriamanitra manatanteraka eo aminao hoe ny fahavalonao tsy mila miady aminy ianao, tsy mila mitena fahafaminy ianao, fa mihira ianao ao an-tranonao 2023 dia mirondana ny ain'ny fahavalonao. Naona tsy aminao natanterahana izany. Sambikitsika avy eo amin'ny diganiko Mosesy sy Moïse. Neniaray dia fa feno e. Mba hikerety hoe 20 taona izy manomboka hanao an'ilay asa hitondra ny vahoakan'Israely. Zay dia masarotra. Betsaka amin'ny tany izy 20 taona any. Tsisy. Fa 20 taona zany tena manao hoe za hoe amin'izao tenako izao dia mbola andeha hitondra vahoaka. Tsy mety zany. Tsy nieritreretina fa men'Andriamanitra azy. Tsy mbola hitan'ny masony hoe nahita olona 20 taona mitondra vahoaka. Fa hitan'ny masony. Tsy tonga tao an-tsainy fa hitany. Zany tenena maninona moa amin'ny 2023 raha mba iloko anana posta anankiray tsara no ny teo aloha amin'ny 2023. Aposta zay nataona hoe tsy vitako zany. Inona le posta zay eritreretinao hoe tsy vitanao? Inona le asa eritreretinao hoe tsy vitanao? Fa za miteny ianao raha araka ny teny soratra masina, zavatra mbola tsy hitan'ny maso na reny sofiny natavalatsika tao am-pony olona velively efa homanin'Andriamanitra manao. Misy olona azo asa vaovao ato. Misy olona azo posta vaovao atao vaovao avatsika rehetrarehetra. Misy olona azo an'izany ao. Azao izy. Le izy amin'io le tsy eritreretinao tonga avy any le olona. Menalina atao misy zavatra zay nataon'Andriamanitra taminy. Misy olona tonga avy any le izy mantsy any. Ataovy ty asa ty. Io zay mantsy asa tsy vitanao. Vitanao tsy vitako any. Lasa mitsoahako le olona. Nitsony telefônina indray tongava ho afa vitany tsy vitako any. Sange ny mengavinao e. Ohatriny vola meko anao dia tsy vitako afa zamena vola. Fa nitombo teny izy dia nangataka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra tianao ve ny anaovako an'io? Fa raha tianao no anaovako an'io, anampy ahy ianao avitako an'io. Dia za koa miteninao. Andriamanitra menao zavatra tsy eritreretinao fa vitanao izy. Zavatra ozy izy ianao impossible amiko ny mahavita an'izany. Fa men'Andriamanitra anao zany dia vitanao. Sady
satria nampinao Andriamanitra. Moïse zany na Mosesy azonareo aneritreritry moa mbola tsy hitany Moïse na Mosesy hatramin'izay hoe raisina le tehana dia kapohana ny ranomasina dia mizara roa. Misy fahefana omen'Andriamanitra anao, misy zavatra hampamovin'Andriamanitra anao zay tsy azonao aneritreritry hoe vitanao, fa hiara-iasanao Andriamanitra ary ahita fahagagana ianao. Andre fahagagana ny sofinao, ahita fahagagana ny masonao, ary tonga saina ny lohanao hoe tena nataon'Andriamanitra le izy. Ianao io miaino io nanaovan'Andriamanitra azy. Ohatry ny efa tiako ery zany tiako ery zany dia tantara betsika tamin'ny Mosesy le zany, tamin'ny Mosesy zany dia azontsika afaka mandihy antsika. Zavatra mbola tsy tamin'ny mason'ny Gideona na Gedeona, zavatra mbola tsy reny sofiny, zavatra mbola tsy tafalatsika tao-po, zany hoe andeha hiady. Io izy Andriamanitra mitondra fanala dia mitondra fanala, dia mitondra vilany-tany dia mitondra vilany-tany, dia mitondra jomary tanan'izay manafika telonjato ady ampy nefa ny adversera nalina. Dia amin'izay tsy mba misy hoe raha vao tonga avy any anakiraha dia meo motsy koa, tonga avy any lera tonga dia meo ny sabatra, tonga dia tfiro amilefy, tsisy an'izany. Tsy ho fotsiny anjomara azerao ny vilany-tany ary dia mirehitra ny hafa tonga dia vita ny ady. Amin'ny tonty misy ady ho atrehanao, ino tsara, misy ady ho atrehanao fa tsy hamoaka vola-posy ianao, misy ady atrehanao fa tsy hanao besandry akory ianao, misy ady atrehanao fa ny fahavalonao no ifanaritsaka dia izany ny famely fa ianao tafavoaka. Zany te zany teny faminaniana izy fa ho hitanao fatanterana amin'ny 2023 hitanao fatanterana zany zay le jisoa zany. Dia misy olona be dia be taorinana andaotsika tonga dia ohatra hoe andaotsika tsabetina any amin'ny Peter amin'ny teny Anglisy Peter na ny Petera rehefa anao gasina na ny Pierre amin'ny teny français Pierre amin'ny teny gasisy Pierre. I Pierre avy any tena zavatra mbola tsy tamin'ny maso zany, mbola tsy reny sofy, mbola tsy tafalatsika tao am-po hoe Andriamanitra miala avy any tonga dia miteny Pierre Petera manompo zao tsy mpanjontsony ianao fa mpanaratsony. Dia aleo teneniko le fasay amin'ity taon'ity misy olona eto amintsika ho avahan'Andriamanitra, ho antsoin'Andriamanitra amin'ny asa fampona. Ianao antsoin'Andriamanitra amin'ny asa fampona ianao. Dia misy izy ianao hoe mendrika be zany fa zao miteneko anao mendrika amin'ity taon'ity isy zavatra ohatran'izany. Tsy eritreretin'ny Petera zany, tsy eritreretin'ny Marta sy Maria, ary tsy eritreretin'ny Lazara izay efa maty tao am-pasana. No hoe mbola ho antsoin'i Jesosy izy nefa izy efa ao am-pasana. Lazara mivoaka, eo na fivoaka ny Lazara. Misy zavatra velona amin'ny fiainanao, misy zavatra velonao, misy zavatra efa nanevinao, misy zavatra efa tsy nirarahinao tsony fa amin'ity taona 2023 ty mitsangana le izy, mitsangana le Lazara anao. Le nitoginao tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra fa nahoana ny dia tsy nanampy anao, fa naninona ny dia izany mivavaka zany anao an'izao tamin'ny 2022 tamin'ny 2021 tsy namoaka azy mihitsy ianao. Tsotra ny tenin'i Jesosy, akidio vata antsoy fotsiny Lazara vatao ivoaka tany amin'izay fanandevenana azy, le projet ianao efa najanona eran-tany hosokirinao any anaty tiroara le dossier anao izay efa tsy nirarahinao tsony. Velomin'Andriamanitra izy satria tonga ny fotoana
tonga ny fotoana hanaovan'Andriamanitra anao an'io teny io hoe zavatra mbola tsy hitan'ny maso na ren'ny sofina na mbola tafiditra tao am-ponao velively no namboarin'Andriamanitra ho anao fa tia azy ianao. Zao tika vonona ve ianao ahitany mbola tsy fahita? Vonona ve ianao andreny mbola tsy mandre? Be dia be zany 2023 vonona ve ianao hiaina an'izany mbola tsy tafalatsaka tao am-ponao zany? Ianao io le anao ohatrany Mosesy hoe kapohany ny rano dia mizara roa dia mipity izy. Ozy tamin'ny voalohany tamin'ilay mbola tsy nandeha tsara zava-maneno zao no teniko tamin'ny voalohany itsika ho tsy hamaky ny alina fa anino hamaky ranomasina ka ny fahaganana iseho aneo dia zao vaky ny ranomasina zara roa ny ranomasina andeha ianao voan'ilay tanimay tafapitery velany any ianao zavatra mitranga rapity sy maray tafitery amin'ny ilany ery ianao rehefa tonga ery amin'ny ilany ery ianao avy nanjy tanimaina dia hira fiderana ianao rapity sy maray tsika anao fiderana any etsiketra tsara lohalika ohatra mitady angozomozo sasany mbola tamora be dia efa mangozomozo ny lohalika dia atoko anarina pitranao andy diaraka nity emitsy amritondry hamaky zao fotoana am'izao alina zao mamaky ranomasina am'izao alina zao itenenako zao mitafy farao sepitry ny ranomasina am'izao alina zao ianao tody ery ampitery mitery anao mba eritrereteny Mosesy verangany Moïse no tonga tery ampitatery dia naforona iry misy olona forona ira tonga ery ampitery anao dia mba mira koa rapitsy maraina ianao amorona ira fa misy tika zany amin'Andriamanitra na andeha fotsiny azy ianao fantatrao ve mbola tsy azo rehetra mbola tsy nahita ranomasina ny zara roa ianao ahitanao hitanao misy lalana ho vakian'Andriamanitra hidiranao alena ahitanao ary manomboka androany rapitsy ianao rehefa avy eo ianao andefa mesazy aty any dia izy ianao hoe nizara roa ny ranomasina dia zay dia ampy zao fotsiny rehefa mesazy aty any tena mifaly avantsy zay hoe fa tafavoaka ny ranomasina miana tany Egypte 2022 fiainan'ny Egyptianina no miainanao 2023 ery apita amin'izay manahirana zany ina ny teny misoratra masina no anorenana hoe tsara ny taona na ratsy ny taona ka ny taona zay men'Andriamanitra atsika dia isan'andro zavatra mbola tsy reny sofina mbola tsy hitany maso mbola tsy tabaratsika tomponao isan'andro mahita an'izany ianao tsy hitanao amin'izany mahita an'izany ianao tsy azonao anetrehtra fa ahita an'izany ianao azonao atao tsy miraraha ny zavatra teny eto fa tsy hoe tsy miraraha ianao dia tsy hanao lizy Andriamanitra fa ho ataon'Andriamanitra ihany le izy mba havaky vavanao ka hitenenanao hoe marina tokoa le tamin'ny alim-bavaka ny teny misoratra masina fa io teny misoratra masina io tompo lasy tompo vavy rasorao toko amin'le teny leralahy zay io teny misoratra masina io liavana taka ny ranon'oram-panala sy ranon'orana io milatsaka avy any an-danitra io mandonaka sy manamando ny tany mampaniry ny vonafafy eo aminy tsy miverina amin'Andriamanitra io raha tsy mavita zay nanirany azy mindro maniraka aminao tena Andriamanitra amin'ity alina ty tsy maintsy mavita zay anirany azy aminao iteny io tsy maintsy mahita ny tsy fahita ianao tsy maintsy mandreny tsy fandre ianao tsy maintsy hitanao zany iainanao zany hoe mbola tsy latsaka tao am-ponao zany efa décret tapaka tany an-danitra zany fa niainana azy isanao taonao ty taoty ozy izy aho hoe amin'ity taoty satria nahoanina satria efa 2023 zao tsika satria efa 2023
Godogodona kely ny tany hoe godogodona kely godogodona kely zany no anitsakitsahana ho azy zany no anitsakitsahanao le 2023 amina azakazaka amina osiny afanganam-pandeha amin'ny dian'ny olona zay mpandresy no anitsakitsahanao ny 2023 milo an'izany aranao ny teny ry avana maly amin'ny resaka an'izany tamin'ny heritaona amin'ny resaka an'izany ny teny rahalako ny teny ry kristianina avana dia zao ny mitenenany azy zao no toko voalohany andiny faefatra amby folo na joany toko voalohany andiny faefatra amby folo ny teny dia tonga lofo ary miaran'olona tamintsika avereny izy zavatra teny tonga lofo dia miaran'olona tamintsika ka ny teny zay lazaiko teo iny dia tonga lofo aminao manomboka zao ary miara-monina aminao ny teny miara-monina amiko io teny hitanareo mandritra ny taona zany dia zao natao miara-monina amiko le teny tamin'ny voalohany taona hoe zavatra mbola tsy tany maso andeha ho any tsirabe dia zao natao zavatra mbola tsy tany maso ray nefa voninany zavatra mbola tsy reny soforay no any zavatra mbola tsy azon'ny olona velively aneritreritra no any anao zavatra amiko Andriamanitra aminao no naovan'Andriamanitra ny fahasoavana fa mifahavalinao ametrahan'Andriamanitra fibevana zany izy fahavalinao mibebaka amin'ity 2023 izy fahavalinao mibebaka amin'ity 2023 izy fahavalinao anatiny anao amin'ity 2023 ty azatsy miteny ely amin'ity janvier ty izy fahavalinao inesaka aminao dia hiteny aminao hoe ianao mbola tsy miteny akory dia izy ny telefonina anao tsika hoe mba afaka ameo azafady dia ianao hoe mbola entin'le lolopoany 2022 isory any zany tsy mamokatra zany fa raisy tsara izy dia atao hoe zao fiadanana hoe aminao dia ianao atao tonga dia tonga izy dia mivelombolo zao ny ataonao mbatika telefony mba fiadanana ny teneny fa tsy famompana talotsony tsy mpanao zantsony moa ianao hoe ianao moa tsy mpanompantsony ianao moa tsy mpiady atsena tsony ianao moa tsy mpifosatsony tenenao zany midakeko tsy zatsony zany ianao moa tsy mpandainga tsony ny 2023 Deus izy le olona amin'ny telefona reo mba afaka amena aminao ry zany na ozy izy hoe atao aty aminay ky fifampiarabana fa maninona raha mahatonga aty aminay nareo dia aza mitondra sakafo fa zany manao sakafonao dia aza manao an'le fotoana ny olona hoe inona ko tiako modina nanao saika tsy manarabolo lasa pharaon ray anao lasa pharaon ray anao fa tonga dia atao hoe tahin'i Jesosy ianao hoe le olona ny aty taminao sy le olona tsy mifankazo aminao mba vo manatona anao dia tsy hozano alefa ny aminy tsy hozano alefa tsy ana hoe manomboka ataona vaovao amin'ny alalan'ny fihavanany ho avy le olona iavana aminao ho avy le olona iavana aminao amin'ity 2023 ty misy olona ela be tsy miala taminao ary fantadiavinao hoe aizy zany ay mba samy eritreritra kely samy eritreritra kely izy zay olo zay izy zay olona zay ny sasa zao olona nenrana olona teny ilainao eona aminy anao eona aminy anao eto amin'ity ataty ny tenenao an'izany any tsy lainy zany misy zavatra taon'Andriamanitra aminao dia taditinao tao le zavatra iseho amin'ny 2023 iny tsara fa raha nanaraka tsara ana ianao dia tsisy zavatra ratsy ny teneny hoe ianao amin'ity 2023 ty miditra hôpitaly ianao amin'ity 2023 ty miakatra fitsarana hoe sanatry dia mieritreretra zavatra tsara foa mieritreretra zavatra tsara mitenena zavatra tsara fa zay zavatra voaka ny vavanao tanteraka aminao ianao io tamin'ny 2022 dia ny zavatra naloky ny vavanao no mitondranao tamin'ny 2022 ka amin'ity 2023 ty zavatra tsara amin'izay teneny dia hitanao ny zavatra misanga hitanao ny zavatra misanga zavatra mbola tsy tany maso manaraka na mbola reny sofo manaraka natafalatsy
afaka atao koa ny olona velively no efa lomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Amin'ny 2023 ianao inana ny tsy fihinanao? misy nikefina be mijery anahy satria zavatra hafa foana ny fieritreretanao. Inana ny tsy fihinanao anao isotro mbola tsy sotronao ianao amin'ny 2023. Anditany mbola tsy nidiakinao ianao amin'ny 2023. Anao zavatra mbola tsy nataonao ianao amin'ny 2023. Ary azo voninahitra Andriamanitra amin'ny fisinao amin'ny 2023. Halleluja! Alors misy ianao mitsangana manao fiderana amin'izany Andriamanitra misaotra. Aitsaka mitanao dia mitsangana ianao. Andriamanitra misaotra anao afa efa voahomanao ny zavatra miseho amin'ny 2023. Wa! Teneno. Tena teneno ny vavanao misaotra anao fa efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra amin'ny 2023. Wa! Ka na misy zavatra inona mitsangy eto amin'ity firenena ity Andriamanitra zavatra hafa misy wa! Zavatra tsara indrindra ny wa! Ary efa nomaninao le izy, efa voahomaninao le izy, efa mipetrapetraka le izy. Tsy misy matazona an'izany rahalahy, tsy maintsy mandray an'izay ianao. Tsy misy matazona an'izay rahalahy, tsy maintsy mandray an'izay ianao. Mera misy olona mitetika nisy ratsy ianao amin'ny 2023 io. Na mety tamin'ity 2022 izy rehefa mitetitetika sy mikolokolo na ho apokan'ilay izy 2023 fa amin'ilay izy mipoka fa tsy aminao. Ianao arovan'Andriamanitra ianao. Arovan'Andriamanitra. Anio amin'ity alibavaka ity ireo pasteur ireo hamoaka teny, hamotsitra teny ho anao. Hitanao, teny kely le hoe mamotsitra teny, atao amin'ny quatrième le teny. Misy manko hoe teny misy hoe teny fampanantenana, misy hoe teny finoana, misy koa teny inona koa? Misy teny fahendrena, misy teny fahalalana, misy teny fanorena. Fa le izy mila votsitra aminao vovoray. Raha vao tsy mpanompon'Andriamanitra mamotsitra an'le izy dia tsy mety. Ty misy zavatra kely aloha alohan'ny tena raharaha satria tsika rambavana. Hitanareo taloha tadidiko tsara mihitsy tamin'izany. Misy namako zay. Dia rehefa miaraka zay ilay miarabe, ahoana ty? Dia mahita mpangataka izy dia volany andrano, mba volany dia soroka rehefa fa tsisy volany dia atao laina dia tia meko ilay mpangataka. Dia menen'ilay mpangataka izy. Dia mitsotra rehefa dia marety, dia mameso vola, dia manao taly. Saotra dada. Izay mantsy tamin'izay fotoan'izay mbola tsy tena nahazo sara tsy fa tateoriana ny teny tany. Le olona mitsotra anao olona mantra, le olona mitsotra anao tsy olon'Andriamanitra, le olona mitsotra anao mety ozona mahatonga azy mangataka dia avelanao mitsotra anao. Mpanao ratsy, olona mpanompo sampy, zavatra be dehibe mety tonga aminao fa ampidiriny satana amin'ny varavarana dia sotominy ary amin'ny varavarankelinao. Fa raha vao mpanompon'Andriamanitra mitsotra anao, zay ny tenenako anao mpanompon'Andriamanitra avotsory. Fa misy olona mila hitenenanao avotsory miteny fampanantenana, avotsory miteny fikasan'Andriamanitra. Mivaly teninao fotsiny amin'izay fotoana izay tena tonga dia atao hoe anazy. Za zao amotsitra teny anankiray, amotsitra teny anankiray ary. Za tonga dia amotsitra dia amin'izay rehefa avy eo miteny fotsiny. Amin'ity taona ity tsy misy miditra hôpitaly eo tokantranonao. Manatsara! Efa navotsitra. Reo amotsitra. Mety sy anankiray navotsitra, sasana mety 10 atao 10 fa rehefa vita le famitsorana an'le teny eta dia zavafandrombaka aminay atsy-badika itsy bafina izy mba meo kely reo mba meo tena mba meo tanana mihitsy tonga dia tiviakina fa tsy fa rehefa mamotsitra teny iny io le teny avotsitra ho anao, iny io le teny ho avotsitra ho anao.
amintsika rehetra manko dia misy olona tsy mba nahazo n'izany mihitsy tao an-trano ray aman-dreny fa ny teny mba votsitra ho azy opa, ny teny mba votsitra ho azy fanambarina, ny teny mba votsitra nataona amin'ny olona tao an-trano anao dia ianao le tsy mahay mininy, ny teny mba votsitra na votsitra ray aman-dreninao anao dia tompona mba zanaka. Zareo misy olona mahita andreny dia teny izany izy tompo osa zanaka zay ary ianao zany zay ianao mihitsy zany le alika ireo avesitesy izany zay ianao alika hoe zanakôtika zay hoe alika dia ianao zany sa ompy fa zany teny anao misy olona amintsika eo tsy mba nahazo teny mamy oatra zany mahatonga anao bloqué zany hoe mahatonga anao bloqué tamin'ny 2022 satria zavatra teny azonao ny ao an-trano miady foana ary olona rehefa ao an-trano miady foana tsy misy mamositra teny tsara zany fa tonga dia ompo amin'ny valy ompo kondrenikaka ianao teny ratsy mivaly ozona mivaly tsy mametody maty ny bolona maty koe fa anio ianao amin'ny sorana teny tsara dia mampitona any manontolo ty ao ampiasananao amin'ny soroteny tsara atao toeram-piasany ty hoe ny fahasoavana rehetra tonga da mity toeram-piasany ty ato amiko ny mandeha voalohany mariny zany amin'ity fivarotako ty ny any mandeha vily eto amin'ny tanànanay ianao zany mivato Mosbe ka misy olona tonga Mosbe koa mivato kosa ny anany mandeha midiky ena dia samy mandeha zany ny anany hoe mampisora teny amin'ity tao ty ho anao zay amotsitra fa raha ianao kosa tsy mba mamositra ho anao tena misy amin'ity tao ty zao no zavatra mitranga eo amin'ny fiainako programme teny zao ahoana asianao programme ve zao no zavatra mitranga eo amin'ny fiainako anao trana dia zany ipetraka ao anao lavadrana dia zany isy fotoanteranao le izy ao anaty baiboly zany iopy dia zany ihinana n'le akoho amboly dia zany ihinana n'le fresy azonao ve zany ianao zahay amotsitra ho anao ianao rehefa viony mba amotsitra koa ianao hoan'izy ho anao rapitsy rehefa veo tonga ny trano ianao mandodo barabarana ody ao dia le olona efa le aoanatany tonga dia meo avitsoro le zavatra tsara rehetra inany le afatara fa avy nanao alomavaka ianao le madity be ny maso fa le afatara fa avy nanao alomavaka ianao mamy ny teny aloka ny vavanao ary raha misy olona ao an-tranao le tsy mahay mamotsitra teny tsara mihitsy ianao mamosora ho azy isanandro amitsoro teny tsara rehefa andeha hiasy dada le ataovan'izany dada babisy ianao any dada mivatana aminao dolo ny aren'ny olona any dada ahita ny herin'Andriamanitra ianao any mandehana amitsoro satria ianao nomena ka an'ity alina ty omena maimaim-pona ianao dia tsy maintsy mamay mamaim-pona dia mba matodio eo le olo akaikinao fa omeko ianao rehefa avy eo omeko tsy asitsika izy fa zao ataotsika hivavaka zao no ataotsika Andriamanitra tena apetrao mihitsy zao no fantatra Andriamanitra hoe zavatra mbola tsy hitany masoko zavatra mbola tsy reny sofa zavatra mbola tsy nieritreretiko mihitsy nefa nataonao vonona ary raisitra manomboka zao ary amin'ity taona ray manontolo ty amin'ity taona ray manontolo ty tsy teniteny fahatany tsony vava dia reny le zavatra nyteneko oatra famiko reny le faminanina ny teneko teo reny hoe avita zavatra tsy eritreretinao anao amin'ity taona ty teneniko anao reny le hoe mizara anao ranomasina eo anoloanao dia ny fahavalinao raha avao tenenina teneny reny hoe ihira fotsiny dia raha avy amin'ny fahavalo ary za azo mitanana mpanateraina tenenina atsangano ny tananao ankavanana dia alefa azo teneno amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy teneny
Zava-dehibe sama vaovao nataon'Andriamanitra, zava-vaovao nataon'Andriamanitra ary manomboka amin'izao fotoana itenenako zao, manomboka misy fataterahana aminao, manomboka misy fataterahana amin'ny nofinao, manomboka misy fataterahana amin'ny sainao, misy fataterahana amin'ny fanananao, manomboka mahatsapy anao misy zavatra zany, misy zavatra zany, manomboka amin'izao fotoana resahana zao, mitodika aminao mason'Andriamanitra. Dia zao no ataontsy d'accord aminao izy, d'accord amin'izany zavatra teneninao zany ny tompontompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, aretany fataterahany zany ianao. Osereke matsy brachoia, erola tsikekosepety. Ahitan'izany ianao, ianao aloha mahita an'ilay voalohany, teneny ilay zavatra ao am-pona. Amin'ity taona ity misy olona afaka mitoka ao an-tokantranonao ao. Amin'ity taona ity misy olona alefaka ohatry ny ondry ao an-tranonao ao. Okere shabaya se herikosa edrea cemeno do habrot che mai sipio doce boia rossa bababababos. Amin'ity taona ity miverina aminao ny herinao, mitanjaka satria marofirofo foana ianao, miverina aminao zany, ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy amin'ny herin'ny farany masina, verina aminao zany. Sokeresitama teneny daholo izay tadidinao teo, zao tokoa ny zavatra hitako amin'ity taona ity. Raha mbola tsy hita masina reny sy fanatavanantsika tomponao, mitombo fitaovana ampiasainao amin'ity taona ity, mitombo fitaovana ampiasainao amin'ity taona ity. Mitombo amin'ity taona ity anomboka misy olona ataontsika ko aleo tena amin'ny fivelomany, misy olona aleo tena atao amin'ny fivelomany amin'ity taona ity, ambarako amin'ny anaran'i Jesosy zany, misy olona aleo tena atao amin'ny fivelomany. Okaya sibo serereke bababababashe, osharereke bababababashe, osabababababa ekeresia su, rosababababa, anisaka ny tany mbola tsy nitsana ny tontolonty, osababababababashe kebarase boche barese, rashe miatsora sababa. Aza manao hoe tsy mbazaha zany, fa mitovy amenona foana. Aza mieritreritra aza asina fisalasalana zany vavaka zany. Ianao zao mamatsy ny fiainanao, ianao zao mamatsy ny fiainanao amin'ny alalan'ny vavaka ataonao, tsy zany mamatsy, fa ianao mamatsy ny fiainanao. Ianao no mahatonaka ny rano be, misy ranon'ora pasoavana eto amin'izao fotoana zao, misy ranon'ora pasoavana eto mandonaka anao, mandonaka anao. Okarasibo paparasherereke papa, rosa babababababa cheke marsiges, sototopa, sototopa, sototopa. Ok, mas,